mbola tomboina amintsika nery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo dia manatitra ny fiarabana ny mpitandrina mianakavy isika sy ny mpitandrina mpizarazara makasitraka amin'ny fanasana tompoko dia miarabantsika rehetra koa manomboka ny herinandrontsika ty amin'ny trano fiangonana izany hoe manomboka ny herinandrontsika eo am-pelantanan'Andriamanitra ary dia miaraba ny sapana fivondronana laika tanan'ny vondrona fototra laika misy koa ny vondrom-paritany laika moa satria andro hitondranam-bavaka anareo ty alahady fahatelony volana Jolay 2024 ity. Ny lohahevitra izay vanjin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara dia mbola ny hoe inona ilay izy ry havako? Olom-bo antso ny mpino. Izany hoe toizantsika ihany ny resaka fiantsoana. Fa amin'ity marain'ity manokana dia nahitsitsika misy olona anankitelo vao antso ao. Iza ilay any amin'ny testameta taloha? Amosy. Iza ilay ao amin'ny testameta vaovao? Bartimeo Jamba. Ary iza ilay ry amin'ny epistily ry? Ny apôstôly Paoly. Dia hozaraintsika telo ohatr'izao ilay izy toresantsika ireo. Voalohany ny olom-bo antsony tompo tatsika amin'ny Amosy ao izay misedra fitsapana. Ny olom-bo antsony tompo misedra fitsapana. Fa tsy mijanona amin'izay tapany faharoa indray dia hoe ny olom-bo antsony tompo mahita fahagagana. Ary ny fahatelo ny olom-bo antsony tompo dia misy drafitra manokana avy amin'Andriamanitra. Dia ry havako mba haverina kely ihany ilay izy na izany azy. Inona ilay fizarana voalohany? Ny olom-bo antsony tompo misedra fitsapana. Inona kosa ny faharoa? Ny olom-bo antsony tompo mahita fahagagana. Ary inona ny fahatelo? Ny olom-bo antsony tompo misy drafitra manokana avy amin'Andriamanitra. Dia rehefa aveo iresaka manokana tsika reto vondrona fototra laika. Avadibadeo ary ny baibolinareo. Taiza ny vakitsika androany tao amin'ny bokin'ny Amosy toko fahafiry ny jerentsika. Toko fahafiry ry havako. Toko fahafito. Dia andao ary ho jerentsika. Inona moa ilay ho tadidintsika voalohany amin'izany? Ny olom-bo antsony tompo misedra fitsapana. Inona no nitranga tamin'ity Amosy ity? Ho an'ny mpianatra ao amin'ny katekomenina aloha dia mahita fa Amosy izany dia mpaminany kely. Fohy ny fotoana ny asany ary tany amin'ny faritra Joda. Mba handehantsika hijery kely ny sationany afatra netiny tamin'izany. Amosy toko fahafito ary dia miara-mamaky isika eo amin'ny andininy faha 20. Sady jerentsika ny sationana ny afatra netiny miaraka tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Satria hoy Amosy ho faty-tsabatra Jeroboamo ary ho baboina hiala amin'ny taniny tokoa ny Israely. Mpaminany fahamarinana ny antsoina azy. Dia nandeha izany. Izay ilay faminaniana izany hoe io Israely io ravana io. I Jeroboamo io mitratra ny sabatra io. Dia tezitra ny mpanjaka. Ao ny mba henona ny zavatra nolazain'ny mpanjaka azy manomboka eo amin'ny andininy 12 tapany faharoa manao hoe ry pahita miaraka tsika andeha mandositra makany amin'ny tanin'ny Joda ianao ka mihinana haninany ary maminany ihany fa aza maminany eto Betlehema intsony fa fitoera-mason'ny mpanjaka sy tranon'ny mpanjaka ity. Tsy faly izany ny olona tamin'ilay afatra ny toriny dia voaroaka mihitsy izy hoe mialahy ianao teto amin'ity faritra Israely ity any ianao ny faritra Joda any ianao miteny zavatra fahafy eo. Tena maly Amosy. Ndao mba jerena ny valo teniny eo amin'ny andininy 4 tapany faharoa manao hoe tsy mba mpaminany aho na zanaky ny mpaminany
fampiandriondry sy mpioty avaviany aho saingy nalainy Jehova tany ampiandrasana ondry ka nataony hoe mandehana ka maminany amin'ny Israely oloko. Ry havako, izay sady ane le izy amin'le asa zany le fihetson'Andriamanitra ny Amosy tena nisy olana sy zava-manahirana, olana goavana satria mba miteny izy zany amin'ny maha-olom-boatsy azy dia voaroaka hoe nidahany ianao. Tsy ao amin'ny bokin'ny Amosa ihany no misy an'izay, fa raha ohatra tsika izao mamadibadika ny Marka 10 atao ny avadibadika le izy, inona tsara moa no nitranga tamin'ny Bartimeo jana dia lasitsika rehetra eo amin'ny 9:7 zany amin'ny Marka 10 manao hoe ary tonga tao Jeriko izy, ary raha vao niala tao Jeriko Jesosy mba ny mpianany sy ny vahoaka betsaka dia nipetraka teo amoron-dalana Bartimeo jamba mpangataka zanaky Timeo. Ary noho nyreny fa injay ny feon'i Jesosy avy any Nazareta dia niantso izy ka nanao hoe ry Jesosy zanaky Davida mamindrafo amiko. Ary ny 7 manao hoe ary maro no ny teny mafy azy mba angina fa vao maika niantsoantso izy. Dia izay ry havako ny fizarana voalohany, na i Bartimeo jamba azy inona no nitranga, mba izy zany mba resy lahatra ery hoe mahery ane ho Andriamanitra hoe bokany dioviny malemy atsangany maty aza ny velominy ka izaho jamba ve? Raha olondreo nefa tsisy andeha hibata any amin'ny Jesosy dia lasa izy mba nandeha niantsoantso, ka tsy fahalalam-pomba moa zany miantso eny amoron-dalana dia tezitry ny olona zany hoe misy zavatsarotra lalovany ao anatin'izany, na dia eo ary le filetena le hoe faharesen-dahatra le herin'Andriamanitra tsy afaka naneo izany izy miteneny izy. Zay le hoe aza-donoina fa ny fiainan'ny olom-boantso misy zavatsarotra misedra zavatsarotra mandrakariva. Raha mijeriny any amin'ny Galatiana tsika, enina tsy le tokony vakiana androany ary, dia mitantara ny apôstôly izaho dia intelo ny kapohana, ndre mandeha ny toram-bato, intelo vaky sambo. Eny an-dranomasina zany mba eritreretra hoe vaky ny sambo fa tsy mora. Dia izay izy fampiarana ary havako. Fampiarana zany dia izao eo amin'ny fiainan'ny kristianina zany ny fiainan'ny mpino misy mandrakariva ny olana setraina. Milaza amin'ny mpianatra indraindray ny teny hoe rehefa manomboka hitanareo efa mebe olana nareo zay, efa melehibe zany nareo. Ny ankizy kely mantsy tsy dia hainy loatra hoe misy olana izy, fa rehefa mba misy ny olana zany dia mba mifalifaly amin'izay hoe tena efa lasa lehibe mihitsy afa be olana. Fa isika koa aza-donoina fa isaky le fomba tao zany hoe atson'ny tompo ianao dia faly be mihitsy milamina ny lalakale. Fa ny tsy fantatrao dia izao Satana koa tsy matory, isaky ny misy olona ka mba hoe tena nompo an'Andriamanitra iny lasa iny fa mikaroka ny fomba rehetra izy akivy eny olona iny tsy anompony an'Andriamanitra, dia tonga ny olana sy ny zava-manahirana maro samihafa. Misy an'izany ane tamin'ny andron'ny Daniely, ianao zao mba hoe manompo an'Andriamanitra ihany dia mba mijoro ianao alatsaky ny olona any anaty lavak'olioany. Ry Sadraka, Mesaka, Abednego, mba ianao zany mba voniny hoe mba hanompo ny tompo ianao, mba hanaraka an'Andriamanitra ianao latsaky ny olona any anaty laforo. Reny rehetra reny zany le endriky le asan'le Satana mietraketraka aminao. Ka raha tsisy olana indray ianao dia mety lasa fisainana hoe ao amin'ny tompo tsara ry ave zany, sa efa tena mirindra na malasa naman'ny Satana sa zary tao. Fa dia izay aloha ry havako, ny olom-boantso maninona izy teo misedra olana mandrakariva. Saingy tsy mijarona eo le izy. Inona le fizarana faharoa? Ny olom-boantso ny tompo mahita fahakakana. Dia fa zay rehetra namaky teo amin'ny Bartimeo, namaky ny Marka daholo
izy zany tsy mba efa niantsoantso iry dia lasa amin'izay izy nipetraka fa haikay hitan'Andriamanitra ilay zavatra mba tadiavina araka ny voalazany ny any amin'ny testamenta taloha hoe fa tsy rendrehana ny mason'ny mpiandriny Israely ka tsy hoe kory hoe matoro izy fa dia reny kay ty Bartimeo le kikikany dia inona amin'izay no nataony teo asay vomaka teo izy atsoa ilay jamba angany ery le solona tsipiny daholo hoe ny lambany kakamo ny masony mahita dia netsambontsambotra amin'izay izy dia ahoana hoy ny tompo efa itsika rehetra androany inona le afatra inona le nilazaina azy inona ny tianao ataoko aminao dia inona moa fa tsy niampahita hiratra ny masony dia nahiratra izy ka moa tsy zava-magaga vare zany tany amin'ny apôstôly Paoly tany inona moa tsy nilazain'ny apôstôly Paoly antsika voageza manodidina aho nefa tsy tery zany hoe misy olana re ary olona le voageza fa zao lazaiko anareo fa tsy tery magaga zany dia toizany any very hevitra nefa tsy mamoy fo enjehina nefa ary nefa rany potraka nefa tsy maty tenenina zany izy hoe raha ny zavatra sedraiko betsaka fa mireny rehetrarehetra reny tsy resy zany fa ain'Andriamanitra no mampandresy ary mahita zava-magaga mandrakariva eny amin'ny lalako eny ary izay ny riavako ny mahafinaritra ny fanompoana an'Andriamanitra tsy hoe kory hoe Satana ny tompony teny farany tonga ny olana sy ny zava-manahirana fa hitany ohatry ny zanany ihany io eny mahita izay afatsian'ny olona eny ambony azo fijaliana dia mieritreritra daholo ny olona fa resy nefa ilay Andriamanitra miteny afa-po tsara afa-po amin'ny endrika maro samihafa amin'ny fandatsana sy ny sisa maika ao ampandreseko mantsiny dia atsangany amin'ny matiny zanany izany hoe anehoany zava-magaga mandrakariva ka marina le lazainy tany amin'ny testamentaka taloha ianareo ve mitoy izaho no Andriamanitra no rehetra moa misy zava-magaga izay tsy haiko fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia hoe isika hoe tokony tsisy maty koa anie aloha zany dia ahoana zany raha tonga eny amin'ny raha ho any lanitra ny tompo dia marina izay mba mahita azy tonga zany dia tsy nandiny fahafatesana fa tonga dia niaraka niakatra aminy fa akoatran'izay andeha merina amintsika indray amin'ity alahadiny tondranam-bavaka ny SFL VFL ity fa tena hoe ny Andriamanitra ao anie mahay zavatra rehetra ary eo amin'ilay fotoana eritreretanao indrindra hoe resy ianao tsisy nininina izao tsisy nininina ianao iny zany le Andriamanitra miasa amin'ny fomba mahery Andriamanitra nofo rehetra izy tsisy zava-magaga izay tsy hainy fa mpiarana dia izao ary fantatrao ve loha mahery ny Andriamanitra ao fantatrao ve hoe mahay ny zavatra rehetra ny Andriamanitra ao fa ianao mbola mila midongodongy misisika hoe Bartimeo teo lasa amin'izay izy efa eoko tsy avelan'ny olona fakahita amin'Andriamanitra fa raha vao miasa amin'Andriamanitra misy ny kasika Andriamanitra misy ny zava-magaga dia eo zany le tsy azo tsy afaka atao tsony zany le hoe misy vavaka kely Andriamanitra fantatrao ny zavatra rehetra efa ianao no mahita ilaina izay amin'ny fotoana mahamety azy fa le vavaka zany tsy vavaka tsotsotra fa tena zavatra nararan'ny olona indrindra rehefa avy ny olana tsy maintsy misy miteny foana hoe dia nareo rangamba réaliste nareo rangamba objectif tsara ny problema ve be dia vavaka ny vahaolana entinareo ka le Andriamanitra mahan'le olana tsy inona tsy maintsy izy ny dradradradrana voalohany ary tsy azo omelana mihitsy izy araka nataon'ny Jakoba hoe tsy avelako andeha ianao raha tsy tahinao zany hoe ity zany Andriamanitra fantatro fenao mahay an'io jereo anefa ao anatin'io fa mila mahita zava-magaga zany hoe tena hitolona hatramin'ny farany ary raha mbola tsy ampakely vavaka fohifohy any mbola heretako tory io anaovako fifadiakanina io ataoko hatramin'ny farany fa tsisy mpanompon'Andriamanitra resy zany
raha tsy hoe anga martio fa tsy maintsy mandresiny mino fa tsy maintsy mahita zava-mahagaga izy fa le fianteherany amin'Andriamanitra no avaozony tsy hoe rehefa nivavaka kely dia ohatry ny kifikivy kely hoe tsy nahazo valiny fa miady hatramin'ny farany misisika hatramin'ny farany mitolona hatramin'ny farany zay zany ny olom-bo antsy ny tompo tsy misedra olana fa ny olom-bo antsy ny tompoko ina hozizitsika teo mahita fahagagana misy fahatelo le izy teo inona le fahatelo ny olom-bo antsy ny tompo misy drafitra manokana tetserentsika amin'izay indray ny any amin'ny Galatiana tsy ho avadibadikitsika tsony izy fa eritreritra kely any apôstôly Paoly tsika zay le tany mantsy fantatritsika ve ny fiainan'izany Paoly zany izy moa ny anarany taloha Saoly dia tany amin'ny lalan'izy moa izy le nisy ny antsoantso teny Damaskosy izy le nandeha izy io azadonoana fa ny atondihany eny andeha hiady amin'ny kristianina andeha hamono satria izy tena natanjaka satria sady avaram-pianarana izy filôzofy izy citoyen romanina izy zany hoe olona nanana ny toerany sy tamin'ny andro mihitsy izy dia afaka napiatra fahefana mihitsy izy nandringana ny kristianina fa rehefa niantso ny tompo Saoly ina moa nytoyany tamin'izay nahoana ianao no manenjika dia ahoana navalina iza moa ianao tompoko le hoe enjehako dia ahoana navalina izaho ny Jesosy izay enjehanao dia lasa jamba koa izy azazadonoana tamin'iny tsy nahiratra tsony izy fa ny azony nisy kiratrondrony esorina tamin'ny masony fa rehefa nivoaka avy eo izy le lazaina hoe gagila tamin'ny fanenjehana na anjary tena mahery vaika koa lehibe zigoavana tamin'ny fitoriana ny filazany tsara dia mba jereo ane inona ohatra ny asan'ny Paoly mivaingana izay tena hitantsika apôstôly jetilesy izy dia jereo inona daholo ny soratra ny soratany tao ny soratra masina dao mba izy jereny isaina nanomboka eo amin'inona ny soratra ny soratra Paoly eo amin'inona ry avaka Romana lasary gal efiko tes ti filipiana zany rehetra zany ene teny ao amin'ny baiboly fa ny apôstôly Paoly daholo no nanoratra an'izany rehetrarehetra zany fa soavan'Andriamanitra natoy izao be dia be vombo miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko inona be dia be raha misy olona ao amin'ny Kristy olom-baovao izy zany hoe le drafitra nitondran'Andriamanitra ny fiainan'ny Paoly rehefa nifanena tamin'le antso fa tonga dia ataontsika hoe 4 degré moa izy neke 180 degré 7 degré niova tanteraka le mpanenjika lasa mpitory mahafana fony filazany tsara na resy lahatra olona maro ohatr'izany koa ny narybartime hoe rehefa sitrana amin'izay izy niova amin'izay le toe-tsaina tia mangatangataka teo le mameo mpangataka satria hoe jamba fa mangataka tompoko fa lasa amin'izay nandeha nanaraka ny Jesosy Kristy ary vavolombelona nahery vaika satria hitan'ny olona hoe iny zatovolahy miaraka amin'iny ene le jamba nampahiratiny ny teny ho tenenina ry havana misy drafitra hitondran'Andriamanitra ny olom-bofidiny ny olona natsoiny raha ny tena marina ane le hoe laika dia izay tsy pastera saonao itsika izay tsy religiosy izay tsy evangelista raha ny tena marina zany tsika izao anatin'le rehetra anatin'le laika tao daholo dia anaovana antso ankehitriny hoe aza mieritreritra hoe zany pastera zany ihany tona hoe volom-bao antso ny katekista ihany ny mpiandry any tsia fa ianao mihitsy sotomin'ny tompo vao maraina tany am-pandriana tany tsy maintsy mieniny teniko ianao androany ary miverinao an-tsainao indray fa olom-bo antso ianao atsony tompo ianao betsaka ny ilan'ny tompo anao ampaherezina aloha ianao satria betsaka misedra olana sy zavatsarotra fa ampianarina anao mahasamihafa ny mpivavaka sy ny mpino an'Andriamanitra sy ny tsy mpino reny tsy mino hoe
am'izao andro zao ry afaka tsisy zava-mahagaga zany tsony zao ohatra diso daholo zany le andala tenin'ny soratra masina milaza fa izy no andriamanitry ny nofo rehetra tsisy zava-mahagaga zay tsy hainy fa rehefa tena tafaray amin'ny Kristy ianao hitanao zany hoe mahita zava-mahagaga ary tsy mijanona eo fa hitanao hoe saranga tena misy drafitra hitondran'ny tompony fiainako mihitsy jereo ane aza mieritreritra hoe ny anarangahako vina daholo tsy marina zany jereo fa misy ny olana fa tsy navelan'ny tompo rendrika isika fa nysotomony tany tady mazaka ny fitiavany tena taony ray hoe manana drafitra hitondrana ny fiainanao andala teny efa itsika rehetra ary le izy hoe izao manana efitra everana ny fiainanao ny tompo dia efitra hitondra fiadanana fatsiloza zay le ny mahatsara le miaraka amin'Andriamanitra tsy mbotry ny olona le tantara kely le lazainy olona hoe jereo ny voromahery ny vorona ambony indrindra rehefa manidina fa rehefa aveo izy andeha mpianatra manidina ny zanany dia alatsany le zanany dia mikonainy maty fa satria zanany dia tsy avelany enjera fa hainy mivorona azy mahay manidina mifanandrify amin'le nampienjeran'ny zanany dia mahay mamelatra ny elany menjera ambony ny zanany satria zanany dia tsy avelany enjera dia tahak'izay koa Andriamanitra mihoatra nomintsika fa misy drafitra ao hitondrany fa iny zany mila jereny hoe manaika tompo manaika amin'ny drafitra hitondrana amin'ny fiainako ary rehefa aveo nefa ny tsy fantatra mbola tsy nanidina tsara le vorona dia rapitso indray alatsan'le reniny indray fa tatazany foana tatazany mandrakariva ry havana alahady ny sapana fifindronana laika ty fotoany ity vondrona fototra laika ko vondrom-paritra laika inona moa zany le teny fanevana izy ireo ain'ny olona rehetra le teny faneva inona le izy inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany fa zay namorona n'izany tamin'ny voalohany tena misy fandresen-dahatra be satria zao raha manome vola kely zany ny olona rehetra tenao mijery ao zany tsy maintsy hiezaka na dia mifahasarotam-piainana mbo lasa bebe ve sa inona le antso fa ny antso ny tompo tamin'ity fotoana ity resaka finoana ny resantsika teo resaka zava-mahagaga ny tenena teo dia hoy isika hoe anavaofany loratena zany nareo anatin'ny sampana inona le fanavaosana amin'ity andro ity ilaza hoe tompo Bartimeo ane nahita zava-mahagaga fa izy koa nisisika hatramin'ny farany zany hoe zahay dia anavaofany loratena tsy hoe any sampana fifoazana ihany ny tena vavaka be tsy hoe ny mivokovoko manga ihany voatety daholo hoy ny anaran'ny sampana rehetra fa zahay atao vondrona fototra laikako zay koa ataony be vavaka mihoatra ny olona rehetra naiza le anay fa io Andriamanitra io miantso anay io ary manome zava-mahagaga amin'ny fiainanay zany hoe anavaofany loratena tsy le vavaka klasika ny vavaka rehetra hoe mivavaka kely isakafo hiala ao an-trano mba hoe mivavaka kely na eny an-dalana na anaty fiara fitaterana na anaty fiara inona dia tsy miesony eo ambony ondana raha tsy efa hoe mivavaka kely fa tena hoe tena fiainana vavaka fa le Andriamanitra kosa mahita iny zany tena fampaherezana ny rehetra mihitsy hoe ay ve ianao rehefa mitody io mety matezitra ny olona fiarahamonina mety tsy faly aminao le sedranao koa mety be dia mety miravoravo tanana ianao tsy afy-tsy tafatraka akory ny lohanao fa ny zavatra ataonao dia izao hoe avaozinao inona no ataonao mihoatra noho ny sasany ataoko be vavaka be fifandraisana amin'Andriamanitra fa za tahiny mihoatra ambiny mihoatra misy fahagagana hafa noho ny rehetra amin'ny fiainako noho ny fifandraisako aminy fa raha natsika izy ity ry havana nanana viana ny SFL sapana fifindronana laika sy mifondrona fototra laika anivony fohy be fantatrareo ve le 3e inona izay 3e izay viana amin'ity taona fiasany ity inona avy izy ireo le 3e masina miombona ary miasa ao ary averiny iny izy le teo masina miombona miasa zay ny vinan'ny SFL amin'ity taona fiasana ity indray le hoe masina zany inona moa ny dikany hoe masina voatokana ho an'Andriamanitra dia izay mihitsy le izy zany hoe
fiveran'ny olona mantsy taloha de rehefa masina rehefa sapana fifindrona laika zany a dia le tremala zany a dia le tsy dia mivavaka zany raha tsy tsindraindray ihany a dia sy tremavavy koa ve fa le izy antso hoe fanamby fiainana masina voatokana ho an'Andriamanitra satria mifanaraka amin'ny perikiopa tamin'ity andro ity be vavaka be antsoantso an'Andriamanitra na inona olana mitranga mba azahoany tompo anao zava-mahagaga fa le izy tsy masina ihany a fa nisy toyany inona le toyany teo miombona le miombona zany satria betsaka le asa tao betsaka le asa tao amin'ny laika zao misy nyzany lamako zany misy le laika miady amin'ny kolikoly fa asahiny zany eo natrehan'ny firenena sy ny zava-mitranga dia lasa ny laika miteny hoe zay ranga nanangany izay laika miady amin'ny kolikoly dia reto olona modely ao anatin'izany ary anaraka izay rehetra hoany izay io mitondra fanovana amin'ny firenena ane zany dia miombona anatanteraka azy inona le farany teo masina miombona miasa tsy resaka be anefa nenay tsy resaka be fa ho anatin'izany tsy maintsy miasa izay manao ny asa an'Andriamanitra izay dia mahereza sy mahatanjary afako dridridrindrinareo anatin'ny SFL zany anavoafany lorateny tsika rehetra koa tsy misy mody maina zany inona moa zany le mahay mody lena ve zany fa tsy dia izay loatra zany le izy fa dia izao hoe mody fa ny aminy na misy ny olana amin'ny mahafiainana ny fiainana izay mahita zava-mahagaga rehefa mitolona ao amin'Andriamanitra ary sy ny drafitra manokana ny fiainanay amen